Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny kristianina voalohany. Asan'ny apôstôly toko 2. Ny toetry ny fitiavana. Ahoana no ahafantaranao fa fototra paoma ny hazo iray? Satria misy paoma eo aminy. Ahoana no ahafantaranao ny fototserizy ny hazo iray? Satria misy serizy eo aminy. Ahoana no ahafantaranao ny hazo misy voaniny? Satria misy voany eo aminy. Ny ahafantarantsika ny hazo dia izay voany hita eo aminy. Ny hazo tsara mamovo tsara, ny hazo ratsy mamovo ratsy. Ahoana no ahafantaranao ny kristianina iray? Misy fomba iray tena manan-danja hamantaranao ny olona izay an Jesosy. Nisy mpinamana anankiroa nahita ny toetra io tamin'ny kristianina voalohany. Hitanao ve fa tsy tia hiady toy ny nazatsy Rota? Taloha izy nitaraina foana momba ny mpifanolo-bodirindrina aminy, sady tezitra izy. Fa amin'izao dia ilaina izy satria mandeha matsaka mihitsy aza. Tsy mbola nahita fitiavana ny hafa toy izao teo aloha. Ary nitarehan Jakoba taloha mampalahelo iny dia lasa hafa tampoka teo. Tsy nanozony intsony izy. Lasa tsara fanahy izy nanjitsy ny herinandro maromaro izay. Tena misy ifandraisany amin'ilay Jesosy izay nohon' izy ireo izany. Tena manam-pitiavana ho an'ny hafa tokoa ireo kristianina ireo. Vavaka isan'andro ireo. Gaga hoe manam-potoana be anaovana izany izy ireo. Ary toa manam-pifaliana be mihitsy azy izy ireo. Tena mpinamana fanakaiky izy ireo. Mafantatsareo ve fa namidin'i Josefa mihitsy aza ny tany any fananany, dia nomeny ny lehibe ny fiangonana ny vola rehetra, dia nizarainy tamin'ny mahantra. Fa adala ve izy? Sasany tamin'izy ireo aza namaritra ny tranony, dia nomeny ny mahantra ny zavatra rehetra. Miray fo mihitsy ry zareo. Tsy tia volana tia tena izy ireo fa fampizara avokoa ny zavatra rehetra. Lasa hafa izy ireo. Nifankatia izy ireo. Ny hafa nahita izany dia gaga. Ny fiainan'ny kristianina dia mitovy amin'izay nampianarin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Ny fanahy masina tsy mitondra afa-tsy ny hitombony soa eo amin'ny fiainantsika. Fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, hatsaram-panahy, fiantrana, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena. Mampiseho izany karazana vola izany ve ny fiainanao? Ny finoana an'i Jesosy dia mahatonga anao ho hafa. Izy no miasa ao am-ponao. Rehefa miova ny fon'ny olona iray, noho izany ny olona rehetra dia mahita famantarana mahakasika izany fiovana izany. Afaka mety izany ao aminao ve ny olona? Afaka mivavaka ianao mba hanampy anao Andriamanitra hitombony izany ao anatinao. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.